La fomba avao manasongadina ny fizahantany efa vonona tanteraka ny bureau national misahana ny fizahantany eto Madagasikara na ny ONTM amin'ny fikarakarana ilay hetsika salon international du tourisme andiany faefatra ity ity moa izay ho tanterahana amin'ny favalo amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo ny volana May avy izao. Efa vonina tanteraka ny bureau national misahana ny fizahantany eto Madagasikara na ny ONTM izay mpikarakara ilay hetsika fampiroboroboana ny sehatra ny fizahantany salon ITM ho totosaina ny valo amby roapolo hatramin'ny telopolo May avy izao etsy amin'ny hôtel Carlton ny Jenosy. Hatreto tokoa dia efa hombiazana no azo ary profon'izany ny fahavitrian'ireo mpandray anjara izay namaly ny antsony hipikarakara. TM satria efa feno zany nisana stand na amin'ny espace Baobab izay napetraka eo amin'ny coup d'état ao amin'ny parking Carlton na ny espace ety amin'ny premier étage zany dia feno exposant dia faly koa izay zany maplaza fa misy exposant dimy amby telopolo izay vaovao zany izay mampiseho mihitsy fa maro ireo opérateur amin'ny fizahantany zany izay tena liana amin'io salon izay karakaranay efa nandritry ny efa-taona izany dia izay mahatonga anay nanokatra ny espace Baobab io zany satria tsy ombotsony ny toerana tany amin'ny premier étage ny Carlton. Anamarika ty hetsika salon ITM ity ny fanakalozana sy ny dindinika arahina hevitra ahafahana mamevana ny sehatry ny fizahantany. Maro zany ireo conférencier avy any ivelany izay nasainay manokana anisan'izany ireo manampahaizana manokana momba ny tsena any Azia zany any Chine sy any Japon satria zany izay tena noho ny fisian'ny volany Madagasikara makany Azia dia tena tianay mihitsy avelarina ny marché any Azia dia izy ireo zany ho avy eto hampianatra ny opérateur malagasy ahoana ny ahafahana mivarotra tsara kokoa any Madagasikara, ahoana ny fomba fandraisana an'ireo mpizahantany sinoa sy japonais eto Madagasikara dia zay zany natonga anay niantsona izy ireo dia ankoatran'izay moa zany nanafatra conférencier hafa koa izay frantsay anankitelo momba ny restauration spa et bien-être sy chambre d'hôte satria tianay mihitsy zany hoe tena mahay mihitsy ny malagasy hoe zany hoe atao hoe professionnalisation izany amin'ny asany zany fa tsy manao zavatra atao metimety fotsiny. Tompon'andraikitra avy amin'ny éducteur miisa 70 avy amin'ny firenena maro samihafa no namaly ny antsony ONTM hampafantatra ny Madagasikara an'izao tontolo izao. Hanamarika ny salon ITM ihany koa ny fihenam-bidy ataon'ireo toerana fandraisam-bahiny. Eo ihany koa ny tombola izay ahafahan'ireo mpitsidika mahazo loka maro samihafa toy ny tapakila tanà Paris tanà na fitsidian'ireo toerana fialan-tsasatra maro samihafa eto amin'ny nosy.